Miarabantsika rehetra fiadanana ny tononona amintsika rehetra namana sy tapaka eto amin'ny pejy. Arakaraky ny isian'ny hetsym-pivavahana amin'ny endriny be da be sy satsokajiny avy tahaka an'ireny le antsapidirana ireny, na ihany koa hoe zavatra ara-pivavahana organizena izany, ohatra hoe saikabe na tsôbily na zavatra ohatrohatran'izany dia mahatsikaritra ary mino aho fa miremarika miaraka amiko ihany koa ianao hoe de plus en plus reny zavatra ireny misesisesy be mihitsy dia misy eo tsy mijanona ihany koa ny karazana loza izay tsy araky ny rindran-damina selon ny natiora eo amin'ny fiarahamonitsika malagasy ary mipopotra daholo zao karazana endrim-pahafatesana be da be isan-karazana zao izay mifonozina sy manome endrika ny fitomanina sy ny fikotroana nify. Eny tompoko, tena marina mihitsy izay remarika hitanareo izay amafisiko fa mahagaga tokoa fa hoe miorganize isika antom-pivavahana be da be isan-karazany, croisade miaraka amin'ny profeta afarana avy any ivelany, afrikanina na tsy afrikanina, antsapidirana miaraka amin'ireo mpihira fanta-daza avy any ivelany na veto atoerana, de plus en plus organizena ireny karazana hetsika antsapidirana efa notenentsika teo sy ny sisa be da be ireny, de misesisesy ny endrim-pahafatesana be da be isan-karazany ary tsy mijanona mihitsy, intoxication alimentaire, empoisonnement, fatin'olona faobe, matin'ny tazomoka, ikombo sy ny sisa rehetrarehetra, na ankoatra ihany koa ny tsindronantsy, ny trafic d'organe, ny kidnapping, ny asan-jiolahy, ny viol sy ny sisa be da be izay tsy voatanisa. Endrim-pahafatesana be da be isan-karazany mifono fahoriana miaraka amin'ny karazan'ozona be da be manome endrika ny fitomanina sy ny fikotroana nify. Marina foana ny baiboly. Ny anton'ireny zavatra ireny averiko ihany fa marina foana ny baiboly dia tsy inona fa efa voalaza ny soratra masina ny amin'ny hoe aza mety ho fitaina ianareo fa Andriamanitra dia tsy azo vazivaziana fa ny ataon'ny olona ihany no jinjaina. Andriamanitra tsy azo vazivaziana, ny ataon'ny olona ihany no jinjaina. Inona ny tiana ambara amin'izany? Mampalahelo fa reny karazana hetsym-pivavahana be da be izay organizena sy atao misesisesy be rehetrarehetra ireny dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra sy tsy araka ny soratra masina ny akamaroan'izy ireny. Fa entina mikendry tombotsoa, entina mimanipule ny sarababem-bahoaka mba ahafahana mifikitra amina tombotsoa sy pouvoir, resaka intérêt ao anaty kajy, calcul sy ny zavatra ohatrohatran'izany, dia izay le nahatonga manamafy eto amin'ity fanambarana ity hoe marina foana ny baiboly Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa ny ataon'ny olona ihany no jinjaina. Zao zavatra iainantsika zao zany zao endrim-pahafatesana sy karazan'ozona sy endriky ny fitomanina sy fikotroana nify izay iainan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy izao dia mamaly ny fahamarinan'ny baiboly ny amin'ny hoe indrisy fa ataon'ny olona, ataontsika sous parenthèse ny tenako zany matoa amin'ny teny an'izay hoe ataontsika izay kilalao ataontsika vazivazy ny soratra masina ny sitrapon'Andriamanitra. Hoentitsika mikendry tombotsoa, hoentitsika mimanipule olona sy hoentitsika mikendry tombotsoa kajikajy sy intérêt isan-karazany tahaka izany. Andriamanitra tsy azo vazivaziana, ny ataon'ny olona ihany no hojinjainy. Dia miaina an'izany ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy amin'izao vanim-potoana izarantsika izao. Mampalahelo fe in'izany dia hoe inona no solution, inona no tokony atao? Izay hita amin'ny pejy dia efa manentana foana, efa mizara amintsika foana ny amin'ny hoe andao hibebaka, andao hiverina amin'i Jesosy Kristy
andao hiverina amin'ny soratra masina marina, andao hiverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra selon la Bible. Surtout mila consciente isika vahoaka hatramin'ny mpitondra, Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Andriamanitra dia tsy azo vazivaziana. Fa de plus en plus isika manao sangisangy ny herin'ny soratra masina, ny filazantsara. Ninona endrika zany hoe antsapidirany, hoe croisade, délivrance, faminaniny, fahagagany, ninona endrika zany. Hoentitsika amin'izay kajikajy calcul sy lay sasy-teny noentiko nanambara azy teo de plus en plus mampiaina sy miaina an'izany isika, misitraka an'izany. Satria azadino fa tsy ny manao ihany fa ny misitraka ihany koa. Zavatra mampalahelo mantsy de rehefa misy manao ireny zavatra ireny de be da be mihitsy isika no présente ao anatin'ireny hetsika ireny dia manao amen sy alleluia midera miaraka amin'izy ireny. Tsy ny manao ihany fa ny mankasitraka ihany koa. Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Ny ataon'ny vahoaka malagasy ihany no tsinjainy. Fen'izany rehetrarehetra izany dia ny fiverenana amin'i Jesosy Kristy, miaiky ny fahotantsika isika matoky mino marina amin'izay hoe miaiky ny fahotantsika izay isika dia manafaka antsika Jesosy Kristy ho afaka amin'izay endrim-pahafatesana sy image ny fitomanina sy ny fikotrohana izay. Raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ho affranchi, ho délivrer ny vahoaka malagasy, ny firenena malagasy. Zay ny afatra fa samy tahian'Andriamanitra daholy. Miraso.